fahamarinana manandratra ny firenena. Dia amin'ny fifaliana mandrakariva ry ava-malala ao amin'ny tompo no iarabana anao indray amin'izao marainy alahady izao, ary dia manonona trany ny fiadanan'Andriamanitra mihoatra noho ny fahalalana tsara rehetra ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra mikambana amin'izao fandaharana izao. Hivavaka isika ry Andriamanitra rainay tsara indrindra. Misaotra sy mankasitraka anao izahay noho ny amin'ny tompon'androm-pahavelomana, ary dia mbola afaka indray ry tompo hibanjana ny teninao, hifampahery amin'ny alalan'ny teninao. Koa dia ny ranao mandrakariva ry tompo no anadio anay ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, ary ny fanahy masina ihany koa no hitarika hiasa manan-kereto, ary dia anome anay Andriamanitra, anome ny tenako eo am-bava, ny afatra ao ny teny ho voninahitry ny anaranao, amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen. Ry ava-malala, ny soratra masina izay hodinintsika ifampahirezana ihany koa dia ny bokin'ny Oabolana. Oabolana toko 7, manomboka eo amin'ny 1 ka hatramin'ny 12 izany. Ry havana, araka ny sasy teny mialohan'ny teksta dia famporisiana hitondra tena tsara ity bokin'ny Oabolana ity, ary izany famporisiana izany na koa ny ambaran'ny mpanoratra hoe ho fitondrantena tsara dia miseho amin'ny endrika vitsivitsy, endrika miisa 9. Ka ny voalohany zany dia fitondrantena tsara amin'ny alalan'inona fitandremana ny sitrapon'Andriamanitra. Ny endrika faharoa dia fandehanana amin'ny fahamarinana sy fananana famindram-po, zany hoe tena hanahaka an'Andriamanitra. Ny endrika fahatelo dia fahaizana mankalazan'Andriamanitra. Ny endrika fahaefatra dia fahaizana mitoky ary tsy mitoky afa-tsy amin'Andriamanitra. Ny endrika fahadimy dia fananana fahatahorana an'Andriamanitra, ary ny endrika fahaenina farany dia ny fahaizana manaiky ny famaizan'Andriamanitra, izay endriky ny fitiavany ihany koa moa izany. Ka ho jerentsika ry havana, ny endrika voalohany zany fitondrantena tsara izany, izay tsy no isika fa fitandremana ny sitrapon'Andriamanitra, fitandremana ny didiny, ao anatin'izany ny didy 10 izay nomeny moa tamin'ny alalan'ny Mosesy tamin'ny fotoan'andro ho an'ny vahoakany dia ny zanak'Israely, kanefa ihany koa dia isika kristiana no ambara ho Israely vaovao. Ary izany fanarana ny lalàn'Andriamanitra izany dia hitantsika eo amin'ny 1 izay ovakitsika amin'ny anaran'ny Tompo. Anaka hoy ny voasoratra, aza manadino ny lalako fa aoka ny fonao hitandrina ny didiko. Raha ny marina dia olona no manoratra ny boky. Solomona moa zany mpanjaka eo ambany fitarian'ny fanahin'Andriamanitra, ary mpanjaka moa izay fantatsika fa tena feno fahendrem-panavy tamin'Andriamanitra izy. Kanefa eto amin'ity andin-tsoratra masina ity dia Jehovah-Andriamanitra no miteny, satria ahoana ny voasoratra, ny lalako aoka ny fonao hitandrina ny didiko. Kanefa tsy dia tokony hagagantsika izany ry havana, satria tsy eto amin'ity bokin'ny Oabolana ity ihany no ahitantsika hoe olona no manoratra, kanefa tahaka an'Andriamanitra mihitsy no miteny. Fa misy be dia be ireo tokosy andin-tsoratra masina ato amin'ity baiboly ity izay ahitantsika fa ao anatin'ny fotoana iray ihany dia voalaza ohatra fa ny anjelin'i Jehovah no miteny. Kanefa eo dia eo ihany koa, eo ihany dia tsy ilay anjelin'i Jehovah intsony fa Jehovah-Andriamanitra indray no hita miteny. Kanefa olona iray ihany no hita ao amin'ny fotoana iray. Isika mpanompon'Andriamanitra raha teo dia tao amin'ny tenin'Andriamanitra rehefa misokatra ny vavantsika mba hiteny hoy ny soratra masina tahaka ny milaza tenin'Andriamanitra. Ary ireo mpaminany ao amin'ny testameta taloha dia olombelona avokoa, tsy nisy anjely akory fa tena olombelona. Kanefa izy rehetra zany hoe ny tena mpaminan'ny Jehovah, satria nisy koa moa tamin'izany fotoana izany ny mpaminany sandoka, fa ny tena voatendrin'Andriamanitra dia tsy nanao afa-tsy ny teny tamin'ny anaran'Andriamanitra izay nifidy azy ireo hitondra ny teniny, zany hoe
ampafantatra ny didiny sy ny fitsipiny eny hiteny amin'ny anarany amin'ny toeran'Andriamanitra mihitsy aza tahak'izay hitantsika eto amin'izao bokin'ny obolana izao. Olombelona dia isika koa izany taomina iaina araka ny didy ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny mampanompon'Andriamanitra azy ary ny foa no tena voakasika amin'izany araka ny voasoratra moa eto amin'izao andininy voalohany izao averintsika vakina amin'ny anaran'ny Tompo fa aoka ny fonao hitandrina ny didiko ary eo amin'ny andininy fahatelo koa aza amin'ny tapany farany dia zao ny voasoratra hoe ary soraty ao amin'ny fonao takany amin'ny vato fisaka. Soraty amin'ny fonao takany amin'ny vato fisaka. Eny ny endrika faharoa indray revana isehon'ny izany fitondrantena tsara izany izay hitaoman'ny mpanoratra ny olona dia ny fahamarinana. Zany hoe hananany olona fahamarinana, handehanany amin'ny fahamarinana ary hananany inona ihany koa famindram-po. Izany hoe tena azahoany manahaka an'Andriamanitra hakatahaka mihitsy ny toetra n'Andriamanitra. Toetra roa amin'ireo toetra fantaratsika an'Andriamanitra. Zany no asongadin'ny mpanoratra ny bokin'ny obolana eto dia Andriamanitra manahoana? Andriamanitra marina sy Andriamanitra be famindram-po. Zany hoe amporosian'ny mpanoratra ny olona hitondra tena tahaka n'Andriamanitra zay namorona azy araka ny endriny. Ary fantatsika ry havana fa ny tena dinin'Andriamanitra koa nge dia ny foa sy ny vo. Zany hoe ny fiainana naty, ny toetra naty zany ny tena zava-dehibe amin'Andriamanitra izay mankahala n'inona moa? Mankahala ny fiatsaram-belatsia. Zany hoe ny fitiavana te hiseho ety ivelany fa hoe tsara kanefa ny ao anaty dia rombaka ary toy ny taolampaty no fahitan'Andriamanitra ao anatin'ny nifony olona mihatsara velatsia. Eny ry havana, araka ny fanakianana mahavaivay nataon'ny Tompo Jesosy ny fariseo, mpanoradalàna sasatsasany, ny lohan'ny mpisorona, ka hoana hoe ny tena nataony tamin'izany? Rita rana kiny mena rana, enjana be zany ary ny tendany hoe ny Tompo dia noariny tamin'inona? Tamin'ny fasana misokatra. Ankoatra ny maha-Andriamanitra marina azy dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra ihany koa izy. Andriamanitra mahari-po sady be famindram-po hoy ny mpanao salamo. Ary ny fananarana sy ny famporosiana maro nosoratan'ny apôstôly tahaka ny Paoly na ho an'ny fiangonana izany ohatra toa ny ho an'ny Korintiana ao amin'ny epistily na ho an'olona tokana tahaka an'izy Timoty, Titosy dia matetika ihany koa mirakitra ireo toetra roa ireo dia ninona? Ny famindram-po sy ny fahamarinana. Ka ohatra nanoratany hoe mitafia famindram-po sy fahamarinana. Dia milaza inona moa ry havana zany hoe famindram-po izany? Ny famindram-po fanehoana, famelan-keloka izany, fandeferana, famiram-panahy, fahalemem-panahy, fanaovana soa ho an'ny olona izay tsy mendrika hisitraka velively an'izany akory. Zany hoe mariky ny fahatsaram-panahy, mariky ny fitiavana ary tsy mora ny manana toetra tahaka an'izany fa afaka mitafy izany toetra izany isika kristianina rehefa tena miasa ao anatintsika ny tenin'Andriamanitra sy ny fanahin'Andriamanitra. Ny atao hoe fahamarinana kosa indray dia fandehanana mahitsy eo anatrehan'Andriamanitra ary fantatsika koa fa ny kristianina dia olona tahaka ny olombelona rehetra ihany. Fahamarinana zany hoe amarinina maimaim-poana no ninona no ny finoany any Jesosy Tompo. Zany hoe rehefa nanaiky bebaka marina izy, nanaiky hiala amin'ny ratsy rehetra fanaony teo aloha ka naninona? Nanaiky hiova no ny fandraisana fiainam-baovao avy amin'ny tenin'Andriamanitra, no ny fanadiovan'ny rany Kristy, fanadiovan'ny rany Kristy ny fony, eny ny fiainany manontolo dia mahazo fahamarinana maimaim-poana izy. Amin'ny maha-olombelona mpanota azy zany dia tsy ho marina na oviana izy, tsy ho marina na oviana isika fa Andriamanitra kosa izay inontsika
Jesosy Kristy zay niraisitsika ho tompo mpamonjy mpanjaka ny fiainantsika, izy manamarina antsika ary maimaimpona. Manaraka zany dia hitantsika koa ny mpanoratra famitaona ny olona hankalaza an'Andriamanitra, hatoky an'Andriamanitra, hatahotra an'Andriamanitra ary hanaiky ihany koa ny famaizany izay endriky ny fitiavany ihany moa. Ny toetra fahatelo hita amin'ny mpanoratra ny boky ny obolana antsika ary dia ny fahaizana mankalaza an'Andriamanitra. Raha tsy ilaza isika afa-tsy ireo salamy maro be izay ny ankamarony moa dia Davita mpanjaka no nanoratra azy. Maro be ireo antony tokony ankalazantsika an'Andriamanitra izay tsy ary voatanisa akory riavana fa santionany vitsivitsy no andeha holazaintsika. Ka ny voalohany amin'izany dia ninona? Ny fitiavany. Fantatsika fa porofony izany fitiavany antsika olombelona izany ny fanavotana nataony antsika tamin'inona? Tamin'ny alalany nanomezany antsika ny sarobidy indrindra taminy dia ny zanany ilay tokana Jesosy Kristy, ilay tsy manantsiny, tsy mba nisy ota kanefa meny sy natolony ary koa nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana mba tsy hisy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay, araka ny voalazan'ny apôstôly Jaona ao amin'ny filazantsara nosoratany toko fahatelo eo amin'ny andininy fahaenina ambin'ny folo. Ilaina koa isika olombelona ahay mankalaza an'Andriamanitra. Amin'Andriamanitra be voninahitra azy dia izy lay tompony tompo, lay mpanjakan'ny mpanjaka, eny mpanjaka ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary mifehy sy mahafehy ny zavatra rehetra. Ary mila ankalazaina zany izy ambony noho ny, satria izay ambony noho ny Andriamanitra rehetra izay tompon'ny olona izy, kanefa ireny moa dia Andriamanitra maty, sampomona. Eny reva malala ny Andriamanitra inoantsika dia Andriamanitra mahagaga, ary zay no ambaran'ny obolana tsy misy zava-mahagaga izay tsy hainy. Tompony hery izy, tompony hery sy ny fahefana hatrany an-danitra sy etỳ an-tany. Ny toetra fahaefatra dia ny tokony hatokiana tanteraka an'Andriamanitra. Ary hoy ny fahamarinan'ny teniny ao amin'ny Salamo 5:5 apetra ao amin'i Jehova ny entanao ary izy no hanoana anao. Eny ry havana. Ary hoy koa ny voasoratra ao amin'ny Salamo 5:20 eo amin'ny andininy voalohany. Izay matoky an' Jehova izy dia tahaka ny tendrombohitra ziona, tsy mietsika fa mitoetra mandrakizay. Tao amin'ny obolana ihany koa isika hatoky tanteraka an'Andriamanitra satria izy rery ihany nge no mahavita antsika. Izy ihany no azo anteheriny fiarovana avo izy ho an'izay mialoka aminy. Ry havana, ny vola sy ny arena mety ho ritra, ny fananana mety ho rava, ho fongana, eny ny trano mety hirodana, ho may. Ny ray aman-dreny, ny zanaka, ny mpiray-tam-po reny mety mandao, olombelona takatsika ihany mety ondao sy ny fahafatesana, fa Andriamanitra tsy mba mandao fa eo mandrakariva. Ary asa natadidinao ny teny faminaniana nampitondreny an'i Jeremia mpaminany ao amin'ny toko 7:20 eo amin'ny andininy 5 izay manambara hoe voaozina zay olona matoky olona, ary eo amin'ny andininy 7 koa ny hoe fahotahina zay olona matoky an'i Jehova. Ny toetra 5 hita amin'ny obolana riavana, ny olona zany dia ny fahatahorana an'Andriamanitra. Ny fahatahorana an' Jehova no voaloham-pahendrena, fahatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena, hoy ny voasoratra ao amin'ny Salamo sy ny obolana ao ihany. Rehefa misy ny tahotra an'Andriamanitra riavana dia tsy manao adalana ny olona. Eny fa na tsy misy olo-kafa aza mahita azy, na tsy misy mpitandro filaminana atahorany azy, na tsy matahotra ho gadraina, na tsy matahotra ny ho gadraina azy izy, dia tsy mangalatra izy. Tsy sanatry hoe andeha an'iny na hoe angaro-paosy, na hoe andeha angalatra asa, moto, fiarakodia, tsy sanatry hoe andeha angalatra ny fananany olona, omby, na andeha hoe hamaky trano, na sanatria hamono ny tompo-trano mihitsy, hamono olona mihitsy, tsy hamaky fasana na hangalatra tao lapaty,
fa no ny tahotra an'Andriamanitra satria matahotra an'Andriamanitra dia miaina ao anaty fahamarinana mandeha araka ny fahamarinana ary farany riavana tao amin'izao boky ny obolana izao ny olona zany hoe isika ane zany hanaiky ninona ny famaizan'Andriamanitra famaizana mba hahatonga saina ny olona zay miala sy mivaona amin'ny sitrapon'Andriamanitra zanaka tiana tokoa mantsy no faizina raha tiana iova ho tsara eny ry avamalala ny fiarahamonina misy amin'izao vanim-potoanany andro farany izay tena miaratsy sy ahitana olona marobe varilavo ny anaty fahotana dia mila olom-pirenena manana toetra afaka hitarika ny hafa any amin'ny tsara manoloana ny fahampiten'ny fiarahamonina zay tsy mitsahatra mikiroso ahitana fa miamahazo vahana ny faharatsiana dia mitaky iny zany olom-pirenena vanona ho tahafon'ny mpiarabelona ho tahafon'ny mpiray tanin-drazana eny olom-pirenena vonona iasa ho an'ny tanin-drazana sy hanompo ihany koa ny mpiarabelona tsy hoe amin'ny fitiavan-tena tsy amin'ny fitiavam-pahefana tsy amin'ny fitiavam-bola fototro ny ratsy rehetra tsy amin'ny fanompoan-tsampy na ny finonom-poana sanatria fa amin'ny fitiavana an'iza fitiavana an'Andriamanitra vatahorana an'Andriamanitra fanajana an'Andriamanitra ary fitiavana ny hafa tahaka ny tena olom-pirenena manahoana ihany koa sa hijoro amin'ny banga sa hijoro vavolombelona na mora na amin'ny sarotra tsy homenatra ny iseho fa tena mpanompo ny Kristy ary olom-pirenena kristianina tena anana fahasahiana haninona hamongotra ny kolikoly ny risoriso sy ny faharatsiana marina teraka izany ny tsolotra fanodikodinana fananana iombonana na ny volam-bahoaka ary na dia hiatra amin'ny fahafatesana aza dia tsy sanatry hiemotra fa haninona hijoro hatrany handroso hatrany mba azahoana ny satroboninahitra fiainana izany hoe ny fiarahamonina mitaky toetran'olona efa lasa olom-baovao ao amin'ny Kristy olona efa nateraka indray ary efa mahazo antoka fa mandova lanitra na dia mbola eto amin'ity tany ity aza ry havana raha ho fitinina ary ireo fahamarinana hitantsika tato anatin'izao boky ny obolana izao dia nisy obolana toko 7 moa zany andiny voalohany ka hatramin'ny 12 dia nahitantsika inony zany toetra enina dia ninona avy zany fitandremana ny sitrapon'Andriamanitra fandehanana amin'ny fahamarinana sy fananana famindram-poa fahaizana mankalaza an'Andriamanitra fahatokina ary an Jehovahandriamanitra irery ihany fananana fahatahorana an'Andriamanitra ary farany fanekena fa na dia ny famaizan'Andriamanitra aza dia endriky ny fitiavany ary avamalala enganeny afatry ny tompo ho antsika tamin'ity maraina ity voarakitra moa araka izany ao amin'ny boky ny obolana toko 7 mba ho tafatoetra tsara ao anatin'ny fontsika ary hanova ihany koa ny ny olona tsirairay hipaka tanteraka any anatin'ny fo laliny ihany ary indrindra ihany koa hanova ny fisainana ka rehefa hiverina eny amin'ny ranolanitra Jesosy Kristy dia hiteny amin'ny tsirairay amintsika hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao dia atolontsika ho an'Andriamanitra raha zanaka fanahy masina irery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra zay fazy hatramin'ny taloha ka ho mandrak'izay ary dia ho amintsika tsirairay ry havana fiadana an'Andriamanitra mihoatra noho ny fahalalana tsara rehetra amen hivavaka isika ry Andriamanitra rainay tsara indrindra misaotra sy mankasitraka anao izay ry tompo fa mazava dia mazava ny hafatrao zay voarakitra tokoa atao anatin'izao boky ny fahendrena boky ny obolana izao dia ny mba anananay toetra manahaka anao satria raha tena zanaka tokoa izahay raha tena mpanomponao izahay dia iza moa no tahafinay fa tsy anao Andriamanitra koa ny fanahinao masina mandrakarivany no hitarika anay ampahery anay azahoanay tokoa mandeha amin'ny fahamarinana
ary indrindraindrindra Andriamanitra manana anao ho modely eo amin'ny fiainanay dia ianao Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Dia atolotrainao mandrakariva ny voninahitra satria anao rery izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no ivavahanay. Amen. Ry havana dia tapitra ihany koa ny fandarantsika amin'ity marain'ny alahady ity, koa dia manao velomanao tahiny tompo ary amin'ny heriny indray raha mbola tsy tafaverina verina eny amin'ny rahony lanitra Jesosy Kristy. Veloma indrindra tompoko. Fahamarinana manandratra ny firenena.